Ewa, andininy faefatra manaraka atsika zao. Kasika ny fitondrana ihany ty ary tena mentsika marary mihitsy reto mpitondra fianjakana reto. Satria fitiavan-tena no mibany toerana ao amin'izy ireo. Ary raha misy ny tia tena voalohany, anare député, anare filoha, anare premier ministre sy ny tariny. Izay ny tegna tia tena. Fa nahoana hozy izy anareo? Tsy maintsy misy fanontaniana mipetraka ao aminareo fa nahoana marina moa izay no lazaina hoe tia tena. Tia tena nareo satria nahoana? Rehefa mivoaka ivelan'ny toerana misy anareo dia mahay mitsikitsiky amin'ny vahoaka. Fa rehefa mitoerana izay ipetraranareo amin'ny plasy ipetraranareo mihitsy be katrami indrindra. Be mahantra indrindra. Fa maninona tsy ny toerana misy anao no hamboarina voalohany? Amboary ny toerana misy anao. Karakarany vahoaka. Fa vahoakanao raha ohatra ka tena olon'Andriamanitra marina anao. Vahoakanareo matonao mitondra keo. Dikan'izany vahoakanareo. Ka noho izany asory ny fitiavan-tegna. Tadidinareo misy mpihira zay manao hoe fandimbiasana ny plasy. Tsy anao raiky ny tokony hitondra vahoaka. Rehefa tsy nahombony ianao, ameo indray ny sasany. Omeo ny anankiray indray mba hitondra. Zay olo mbola tsy ary nitondra teo, aleo izy hitondra mba alao atao fitaratra. Ataovy lesoka iny hoe tsy nety marina ny zavatra nataoko. Anareo mba nahitany apôstôly Marika tatandraza miakatra amin'ny tele kala nibontsina iny kibony iny. Bebe kibo izy. Fisaka kely ny kibo. Nony amin'iny. Tsy fitiavan-tegna ny anazy. Ary tsy mihinana volam-bahoaka. Tsy mihinana volam-bahoaka zany. Fa raha nihinana volam-bahoaka izy, fanatavy izy ary tena fa bebe ny kibo. Kanefa nono tsy fitiavan-tegna anazy, nono falahilovana ny vahoaka malagasy, dia izy mihitsy no hitolona ny vahoaka malagasy. Hitondra tolona mihitsy izy hitarotafika, filoha tafiky ny lanitra, mazava ho azy. Izy ny filoha tafiky ny lanitra. Hiady aminare satana devoly. Eto ambonin'ny tany, zay akipan'ny satana devoly, tsy maintsy hiadivana. Satria anare fogna mamono vahoaka malagasy. Zay teniko zay ataovy agnatin'ny lohanare tsara zay wow. Ampidiro agnatin'ny fisaignanare fa zaho zazakely zay leonare nateraka magnanatra anareo androany. Satria anare tsy mahay mitondra vahoaka. Anare tsy mahay mitondra anay. Mo tamtambezinare fotsiny zay kanefa rehefa tonga amin'ny toeranare zay. Amin'ny toeranare nareo dakanareo amizay zay rehefa aveo. Nony amin'iny fitiavan-tegna nareo diso tafahoatra loatra. Raha mafy rangaha ataovy mitovy fitondrasana vady aman-janaka anao agnatin'ny tragno ny fitondrasana vahoaka. Azy atao fitiavana manankila zany rehefa fianakavianao dia amboarina fa rehefa fianakavian'ny sasany dia tsy rarahina. Ary misy ny vahoaka malagasy mandeha mangataka fanampinany aminareo dia tsy rarahina akory. Kanefa volam-bahoaka ihany ny mabe kibonareo fa tsy volanareo ihany. Ka noho izany mandinia sy mieritrereta ary dinidinio zay tenenteneniko zany. Fa tsy miteniteny foana zay ary fa mahita ny zavatra rehetrarehetra eto ambonin'ny tany ity. Mahita ny fitondrana mihitsy mitongilana. Rehefa ambony dia zisika amin'ny farany fa rehefa mahantra dia tsy maintsy mahantra zisika amin'ny farany. Fa ahoana ny toetragny manao ohatran'izany? Mba mivavaka ihany ve anareo? Mba mandeha am-piangonana ihany ve isan-kalahady? Kanefa tsy matahotra an'Andriamanitra. Mba matahora azy. Matahora an'Andriamanitra na dia tsy matahotra anay olombelona azy. Fa tahora le Andriamanitra zay nanamboatra anao. So dia na mihevitra fa anao na vitan'ny tegnanao. Ary mbola Andriamanitra ihany koa nanome plasy anao. Dia matahora azy. Matahora ny Jehovah Andriamanitra zay nahariny ny lanitra sy ny tany. Fa izy rery ihany tokony atahoranao. Ary hamboary karakarany vahoaka ny Jehovah Andriamanitra. Ny vahoaka rehetrarehetra eto ambonin'ny tany dia ny Jehovah Andriamanitra fa tsisy ny vahoakanareo zany. Izy ndraiky ny tenanareo vahoakanareo zahay vahoaka malagasy. Tsy vahoakanareo zany zahay. So dia na mihevitra nambanareo azy mba vahoakanay ihany koa. Nareo député io. Mbola ambany fahefan'ny Jehovah Andriamanitra ihany koa nareo. Aza misesea magnambony tegna teo agnano Andriamanitra kely mandendeha eo. Aza misesea hoe zano Andriamanitra kely ka kitsikitsako ny lohan'ny vahoaka malagasy. Aza manao toetsena ohatran'izay fa satana devoliny ao ambadiny. Le babanareo mpandainga, tompony lainga, reiny lainga. Dikan'izany zay koa tafiny anareo zanany. Fa zay dia tsy resy latra amin'ny fitondranareo mitongilana io. Tsy resy latra amin'ny fitondranareo fitiavan-tena io. Mameno kibo foana no atao antonasa. Fa raha zaho aloha tsy hifidy anao zany mihitsy na député izy anao ary za tsy hanohana anao zany. Na hiandriny izy anao fa za tsy hanohana anao. Zaho manohatra anao faratampony.
Ary na forcé na za tsy maintsy fidy ana, za tsy fidy anao satria za manohatra anao faratampo. Dikan'izany mitongava saigna rangara mbola olobe manam-pagnahy ihany misy saigny mandinika de dinidini zao teny zao. Fa tsy ny olona nataonareo escalier eto, ataonareo toetra fiakarana fotsiny vahoaka malagasy. Zay tena tsy mila anareo mihitsy. Ary haiko aminao herajonareo mampianina, aza vonoina tsony vahoaka malagasy fa miala moramora. Ana TGV koa, ana Andry Rajoelina. Miala koa fa tsy mila anao zahay. Miala. Zahay tsy mila anareo reo. Ho anareo zay efa nitondra zahay tsy mila anareo. Na député na filohana na izanao fa tsy mila. Satria mbola programme anareo satanika ihany eo ambadika. Dikan'izany miala. Aza manao propagande ny tegnanareo jiaby. Zay tsy mila. Zay vahoaka malagasy tsy mila anareo. Tsy anareo loatra manambitamby anay vahoaka malagasy. Tonga de fa rebrebenareo zay vahoaka malagasy. Ka noho izany miala moramora wa. Iala moramora ny fitondrana. Ame olon-kendry. Ny fitondrana hoe zay olon-kendry mitonga vaty fa ity ny fitondrana fa zay tsy tondra tsony. Zay natao hoe manam-pagnahy. Zay natao misy saigny mandinika. Fa raha mbola tsy mandinika anareo. Tonga de fa aleo sitrana anareo maty aby jiaby. Satria anareo fa tsy nanjary tavandraigna Madagasikara. Vao may potenareo Madagasikara. Vao may vononareo Madagasikara. Mody mandeha any ivelany nareo kanefa magnano fampirarana any ivelany any. Mivaritra tanindrazana foana. Aiza ny tanindrazana sisa tsy lafinareo. Ampidirinareo ny sinoa mangadiny volamena zay velomany vahoaka malagasy madinika. Ampidirinareo hamidinareo ny tanindrazana. Karaha le tsy tanindrazanareo igny izy. Ka nidikan'izay nareo mitsy le tia tegna. Iala moramora ny fitondrana. Ary ampafantariko anareo mivaritra tanindrazana io. Ho avy aminareo tsy mety. Ary mbola hanengeninareo zao zavatra ataonareo zao. Raha Jehovandriamanitra ihany koa Jehovandriamanitra. Ary raha mbola izy ihany koa nololoavinao tamponiloanao. Ho avy aminao tsy mety. Ary mbola tadidinao zay teny zay. Tehirizy tsara zao fagnanarana zao izy koa manam-pagnahy. Fa zao tao anisan'ny fahavalonao zahay. Ary zahay tsy manana fahavalonao fa le satana devoly ambadika anareo mitsy ny fahavalonay. Satria zahay tsy manohana ny satana. Fa anao vahoaka malagasy mitovy anay de zahay tsy manana fahavalonao. Fa le satana ao ambadika re babanareo rainareo mitsy ny tegna fahavalonay indrindra. Ka noho izany miala moramora rehefa tsy vita mitondra vahoaka malagasy fa aza vonoina zay. Zay ny hafatra. Ary mbola mitohy ihany izy ty rehefa aveo fa miala moramora. Misaotra tompo.